Mandalo eto amintsika ny Italie générale ny AFD na ny Agence Française de Développement Ramatoa Anne Bogam. Ny alatsinainy teo dia nijery fotony ny asa vita ao anatin'ny tetikasa lalankely andiany voalohany izy fanatetiana ary. Asa enina amby efapolo sy efajato manerana ny foko tamin'ny valo amby fitopolo ao anatin'ny commune roapolo no asa vita tao anatin'ny tetikasa lalankely andiany voalohany. Anisan'ny apahana asa vita tao anatin'izany ny eto amin'ny Andranomanalina foany ary notsidihany ny Italie générale ny AFD na ny Agence Française de Développement Ramatoa Anne Bogam. Mamaly ny entahita amin'ny mponina ny asa natao satria tsy manitsapotaka sy rambe intsony ny mponina amin'izao fahavaratra izao rehefa mandeha amin'ireo lalankely vita ireo. Tsy mandeha lavitra intsony ihany koa ireo mpanasa lamba fa vita soamantsara ny fanasan-damba eo toerana. Ankoatr'izay dia mandray andraikitra ny fokotany sy ny mponina ny fikojakojana ny fotodrafitrasa vita. Manamboatra ireo lalankely ireo ihany koa ny dabapako ho fiarovana ny fiparitahan'ny fako. Nanamafy ny fahatokisan'ny malagasy ny AFD ary nanapa-kevitra arak'izany ny AFD fa hanohy ny tetikasa ka hanome vola tsy averina indray mitetina 5,000 euro ao anatin'ny tetikasa lalankely andiany faharoa. Tetikasa izay hanomboka ny volana janoary izao, izay hiparitaka ny fokotany 470 eto Antananarivo renivohitra sy ny commune manodidina. Mahatratra 820 fotodrafitrasa orona mandritra tetikasa lalankely andiany faharoa io. Je suis venue ici pour souligner l'importance du partenariat entre l'Agence française de développement et Madagascar. Nous avons de très nombreux projets en éducation, en formation professionnelle, en santé, mais aussi, et c'est évidemment aujourd'hui ça que je suis venue voir, en matière de rénovation urbaine pour améliorer la vie quotidienne des habitants et puis faciliter la circulation et donc aussi la vie économique. Et ce projet-là que je visite, qui a été soutenu par l'Agence française de développement, achève sa première phase. Il y aura bientôt une seconde phase qui va permettre de continuer à améliorer à la fois la circulation et puis les équipements collectifs. Et fanomanana ny phase 2 an-lalankely dia mandroso dia mazoroso tiana hotenena moa zany vita tanteraka ny fanadihadiana ara-teknika amatarana ny fotodrafitrasa izay mila ho tanterahana ary efa novalidena niaraka tamin'ny commune sy ny chef fokotany ary ny comité de pilotage izy io. Zany hoe misy eo amin'ny 406 sous-projet zany no réalisena ao anatin'ny lalankely phase 2. Eritreretina hatrany amin'ny 660 000 bénéficiaires no mpahazo tombotsoa ao anatin'izay ao anatina fokotany 520 ary ao anatina commune misy 510 Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Nambarany Italie générale ny AFD Ramatoa Anne Bogam raha niona tamin'ny mpanjakana izy tao aorian'ny fitsidihana fa tsy mijanona fotsiny amin'ny tetikasa lalankely ny fiarah-miasan'ny ministera mpanjakana amin'ny sana fotodrafitrasa fampitaovana ary ny fanajariana an-tany fa isandraka ny fananantany fanamboaran-dalana Rocade Est, Nord-Ouest, mitetina 50 tapitrisa euro izay irana amin'ny AFD sy ny BE, Banque Européenne d'Investissement ary fampandrosoana ireo tanan-dehibe manerana Madagasikara. Anisan'ny mpamatsy vola nanampibetsaka ny Madagasikara ny AFD hoy ny ministra mpanjakana Rivo Rakotovao. Anisan'ny tetikasa naroso ministra mpanjakana ho fiarah-miasa amin'ny AFD ny fampiroboroboana ny tanan-dehibe rehetra manerana Madagasikara. Anisan'izany ny fanamavanana ny fitohanan'ny fiarakodia, fanadiovana ny tanàna, fametrahana ireo fotodrafitrasa fototra ary fametrahana ny fotodrafitrasa andraisana ny fifiriana tampon'ny OIF eto Madagasikara.